ampafantaro ny lalanao aho ahalalako anao, mba ahalalako anao. Izany no dinika anasako anao indray amin'ity maraina vaovao ity, manasanao ahatra hatramin'ny farany. Mpiara-midinika namana isany miaraba antsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra anao mbola nisafidy hanaraka izao fandarana izao. Ingani ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika hatrany hatrany ary ny fiadanana ny anjaka ao am-ponao. Dia ary isika hivavaka hanomboka izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay indray ka afaka hiaraka hianatra eto indray izay ankehitriny. Tena fitiavanao izany ary raisinay ho tombontsoa isan'andro satria hiaraka andinika ny teninao. Amelary ny helokay aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Mangataka ihany koa izay ny firotsahan'ny fanena masina ty ambonay ahatonga ny teninao zava-misy isiako ny eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Dia mitenena Tompo fa vonina mandrakarivo izay hihaino anao. Amen. Ny andininy natao taditiana dia efa nijerevantsika omaly amin'ny Ekôdosy 4:7 ka ny andininy 9 sy ny 7 izay manao hoe ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehovah Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maro-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona rivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafiafy sy ny zafy nitoalika. Ary mpiara-midinika namana amin'ity androany ity dia ao amin'ny Ekôdosy 4:7 manomboka amin'ny andininy 12 no horesantsika omaly isika dia nahita fa i Mosesy dia niresaka amin'Andriamanitra tahaka ny sakaizany teo amin'ny tranon'ilay fionana. Dia amin'ny andininy 12 dia indro fa manomboka miresaka amin'Andriamanitra eto Mosesy. Mitohy izany, mitohy mandrakariva ny fitombon'ny Mosesy ao amin'Andriamanitra. Ny nanakaikaiky hatrany amin'ny tompo izy ary ny riny mihitsy ny hafantatra sy hanahaka an'Andriamanitra. Ary dia eto izy dia niresaka tamin'i Jehovah. Izy hoe amin'ny andininy 12 ary Mosesy tamin'i Jehovah: indro fa ianao milaza tamiko hoe enti miakatra ity firenena ity, ary ianao tsy mba nampafantatra izay ahirainao hiaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho ary efa nahita fity eo masoko koa ianao. Koa ankehitriny raha nahita fity teo masonao aho dia ampafantaro ny lalanao, halalako anao mba ahitako fitia eo imasonao, ary vero fa olonao ity firenena ity. Dia hoy Jehovah, dia hoy izy: nitavako no andeha dia anomeanao fitsaharanao. Fa hoy Mosesy taminy: raha tsy andeha nitavanao dia aza mitondra na hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantarana fa mahita fitio masonao izao sy ny olonao, moa tsy amin'ny andenanao miaraka aminay va? Dia voavaka amin'ny firenena rehetra ambony tany izahay dia izao sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: izao zavatra nolazainao izao dia ataoko koa, fa nahita fity hoe masoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Mitohy ny fifampiresahan'i Mosesy amin'Andriamanitra. Tsapany ny filany atakatra ny momba an'Andriamanitra, maniry halala an'Andriamanitra izy. Ary zany dia tena tsy hamaratelo ny fitombona. Hitany fa arakaraka ny alalany an'i Jehovah no mampanjavozavo ny fatakarany ny momba azy. Ary tsapany sy ny ekeny ny zavatra ilainy sy ny riny fony manontolo dia ny afantatra bebe kokoa an'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, rehefa jerentsika ny fanandramana Mosesy hatreto dia hitantsika fa nanana fifandraisana lalina kokoa eto tamin'Andriamanitra izy, ary dia nitombo ny lafo ny ara-panahy. Andao mba hanaovantsika fanandramana izany
noho ny amin'ny anaran'i jesosy noho ny fahasoavan'i kristy dia andeha koa isika mba ampitombotsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ampitombotsika ny fiarahantsika aminy hitombo amin'ny lafiny ara-panahitsika. Fitantsika tsara fa voalohany miakatra to tendrombohitra Mozisy, miakatra ao amin'Andriamanitra, miakatra tao tampon-tendrombohitra indray izy dia nanatona ny rahona dia ny espito izay nitoeran'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana hafa indray dia nidina teo afovoan'ny rahona izy izay nisy an'Andriamanitra, ary tamin'ny fotoana anankiray nijana niaraka tamin'Andriamanitra 400 andro sy 400 alina izy. Mitombo, tsy mijanona zany le fiarahana, zay le faniriana tia halala an'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa vokatra fiarahana tamin'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra fanomezan-tsarobidy anankiroa izy nandrihitra ny 400 andro niarahan-tany. Voalohany dia ny didy folo izay ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy, ary faharoa dia ny toromarika ny amin'ny fanorenana ny tabernakily. Teo aoriana indray dia mbola nisy 70 andro sy 70 alina hafa indray niarahana tamin'Andriamanitra tamin'ny nanaovany fanelana lalana tamin'ireo mpanota izay niodina tamin'Andriamanitra. Ny mpiara-midinika namana, naniry mandrakariva Mosesy halala ny momba an'Andriamanitra, ary tsy ela dia nomen'Andriamanitra fanehoana manokana izy mba hatakarany ny toetrany. Ary tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny ny momba an'Andriamanitra no nireny Mosesy, fa fahalalana azy tanteraka araka ny fanandramana iainana mihitsy. Ary zay natonga an'i Jesosy tao an-jato marina teo aoriana, hoy Jesosy hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina Jesosy Kristy izay efa nirahinao, araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Jaona 1:9 ka ny 9:3. Ampafantarina amintsika Andriamanitra. Petraka amin'ny fanontaniana hoe mba mitombo be ny fahalalako an'Andriamanitra, mba manana fahalianana ny amin'izay hitomboky ny fahafantarako an'Andriamanitra ve tahaka izany koa ve ianao? Mitombo ve ny fahafantarantsika an'Andriamanitra nandritra izay fotoana niarahantsika teto izay? Andeha ampinoana no aniketsika an'izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Nangataka Mosesy ampahafantaro ny lalanao aho, ahalalako anao. Ka izany Mosesy tsy nahalala akory ny momba ny lalana izay tondran'Andriamanitra azy, ary marina zany satria olombelona voafetra ihany izy. Izay no antony ilany an'Andriamanitra mba hitantana azy ka ampafantatra azy ny momba an'Andriamanitra. Mila an'Andriamanitra izao sy anao ao amin'ny fiainantsika. Mila an'Andriamanitra mitari-dalana antsika, ary mila an'Andriamanitra ampafantatra ny momba azy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ka ahafahantsika mahita fiovana tahaka an'izay nataony Mosesy. Tsy azo anefa izany raha tsy miezaka isika mitombo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra anie hanampy anao, hanampy antsika tsirairay avy, ka ny fanahina masina mihitsy no ampitoerina ampotsika azy tonga antsika mandeha araka izany fahafantarantsika an'Andriamanitra izany. Hivavaka ary isika ankehitriny. Andriamanitra raha io, misaotranao izahay ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany, mba hirina heniko mba hampafantarinao anay ny mombanao Andriamanitra, ary tianay mba ho fantatra misimisy kokoa no tamin'ny lasana izany. Apetraka ampelantananao zany rehetrarehetra zany, ka ny fanenao masina mihitsy no hitari-dalana anay. Ampio izahay mba ho liana amin'ny fifandraisana aminao etety kokoa no tamin'ny lasana. Ampio izahay Andriamanitra satria mba te hitombo ao aminao izahay. Apetraka ampelantananao ary ny fiainanay, ny fanapa-kevitra izay raisinay androany dia aoka mba ho terizinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, dia mitahena tsirairay avy amin'ny tontolo andronay. Aza mafona masaraka anay. Vavaka tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy rery any. Amen.